Ho an'ireo vaovao samihafa tapitra androany fe-potoana izay nomen'ny mpiraki-draharaha amin'ny fampiatoana ny fitokonan'izy ireo mbola tsy afa-po amin'ny fihaonana amin'ireo tompon'andraikitra moa izy ireo araka ny Tapitra etsiny Rotsitra Kotireny sy Stefana Razafimajimby. Mifarana androany ny fe-potoana izay nomen'ny mpiraki-draharaha hanatanterahana ny fitokonan'izy ireo raha tsy aivina dia nanomboka ny 29 ny volana Novambra lasa teo izany fitokonana izany. Efa nisy ny fihaonana sy ny karazana famahana olana mahakasika ny fitakiana izay nataon'ireo mpiraki-draharaha saingy tsy nahafa-po azy ireo izany. Na izany aza nefa noho ny fitsinjovan'izy ireo ny vahoaka dia hiverina handray ny asany izy ireo amin'ny alatsinainy izao. Tapitra androany tokoa ny fotoana natokanay grevena, izany hoe hitokonana mandritra ny 2 herinandro. Ny fanatonana sy ny mety hotohiny izany ny anontanianao, nisy tokoa ny fanatonana tamin'ny tompon'andraikitra ambony amin'ny ministeranay. Efa nisy kely izany ny atao hoe pa nataondreo fa saingy lavitra ny mahafa-po mihitsy izany le fanatonana natao. Fa androany moa izany tonga ny fotoana izay efa nanapahanay hoe amin'le 7 ny farany dia izay no mahatonga anay hoe hijanona aloha izao satria vakansy koa avy vakansy judiciaire dia tsisy izany mitory-teny any anefitra izany fa aloha izany mba misy mpihaino ihany raha vao hitolona. Hitsahatra ny fitokonana tsy hoe avy amin'inona fa noho izay zavatra efa voalaza tany aloha. Nanomboka izany izay eto amin'ny 20 Novambra efa nilazaina koa ny farany hoe amin'ny 7 ny volana Desambra ka tonga androany izany ny 7 ny volana Desambra. Tsy hoe avy amin'inona na avy amin'inona no mampitsahatra nefa avy amin'izay fotoana efa nomenay izay dia tapitra. Nandritry ny fotoana iasan'ny mpiraki-draharaha dia tsy niasa manontolo no ataon'izy ireo fa kosa isy ny service minimum. Manomboka ny 15 ny volana Desambra izao moa no isy ny fialan-tsasatra ho an'ny tribonaly ary amin'ny taona ho avy dia mbola ho hita eo ireo mpiraki-draharaha toy ny hetsika izay ataon'izy ireo.